mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falimaraba antsika ravaka malala tratra ity alakamisy fa 20 ny volana desambra ity ny mofinaina voalahatra antsika dia ny epistily nosoratan'i Paoly ho an'ny Romanina toko 10, Romanina toko 10, andininy 7 hatramin'ny 12 amin'ny anaran'i Jesosy. Koa mifandraisa ianareo tahaka ny nandraisan'ny Kristy ianareo koa ho voninahitr'Andriamanitra. Falazaiko fa Kristy efa tonga mpanompo ny voafora no ny fahamarinan'Andriamanitra toy ny teny fikasana tamin'ny razana mba ankalazan'ny jentilisан'Andriamanitra koa noho ny famindrampo araka ny voasoratra hoe izany no iderakonao any amin'ny jentilisa sy ankalazako ny anaranao. Ary koa izy miravoravory jentilisa mba amin'ny olony ary koa miderahany Jehovah ry jentilisa rehetra ary aoka ankalaza azy ny firenena rehetra. Ary koa Isaia isy lofon'ny Jese dia ilay hitsangana anapaka ny jentilisa, izy no itokin'ny jentilisa. Ray masino manamasinana ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Ny 7 koa mifandraisa ianareo tahaka ny nandraisan'ny Kristy ianareo koa ho voninahitr'Andriamanitra. Mifandraisa ianareo tahaka nandraisan'ny Kristy ianareo. Ity Romanina toko 10 ity rehefa koa dia mitodika ny olona any amin'ny atao hoe fanantenana. Mamitina ny momba ny fanantenana ity Romanina toko 10 ity, ny fanantenana kristiana. Ny fanantenana kristiana ao anatin'ny zavatra sarotra, ao anatin'ny zava-manahirana. Ny fanantenana kristiana dia mampisy fifaliana ny fiainana isan'andro. Tsy hoe ny fanantenana kristiana tsy hoe finoana fa ho tsara fotsiny ho avy, fa ny fanantenana kristiana dia efa iainana mihitsy ny fahatsaran'ny ho avy amin'ny ankehitriny. Betsaka ny ataontsika hoe amin'izao andro zao, betsaka ny olona izay tsy mino intsony ny fahatsaran'ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra. Noho ny antony izay rahantsika mahafantatra fa materialista ny olona. Ary izany toe-tsaina ataontsika hoe materialista izany dia manjary tafiditra ato anatin'ny fisainan'ny mpino, fisainan'ny fiangonana ny hoe raha tsy manana zavatra materiel ianao, raha tsy misy zavatra sapain-tanana dia tsy afaka ho sambatra, tsy afaka hanana fifaliana. Hany ka manjary rehefa miorina amin'ny materiel ny zavatra dia izao tsy manana fanantenana, satria ny materiel ilay zavatra hita maso dia izao tsy manampy anao heritreritra, tsy manampy anao hiaina ny hoe ny ho avy dia tsara, satria ny materiel rehefa refesinao dia izao mora levona, mety tsy hanananao akory aza, mety mora simba. Hany ka manjary tsy manana fanantenana. Dia hitantsika amin'ny fiainana zao tontolo zao zany tsy fananana fanantenana zany. Betsaka ny olona maniry ho faty, betsaka ny olona linady, betsaka ny olona marary lava, betsaka ny aretina miseho amin'ny endrika maro samihafa, ateraky ny stress, ateraky ny tsy fananana fanantenana sy finoana. Ohatsika manao hoe ity Romanina toko 10 ity dia mitory ny fanantenan'ny kristiana. Ny toetra anankiray izay maha kristiana dia izy manantena fa ny ho avy dia tsara mandrakariva ary ny tsara io dia efa iainana amin'izao ankehitriny izao, iainana amin'ny finoana. Ary dia eto ary Paoly anankiray amin'izay lafin-javatra mahatonga ny olona hanana fanantenana dia ny voalohany indrindra ny fisian'ny olona izay manodidina azy. Ny olona manodidina ny mpino dia olona izay tahaka azy ihany, olona novidian'i Kristy tamin'ny rany, olona izay efa nosasan'i Kristy tamin'ny rany, noho izany dia zava-dehibe amin'ny kristiana ny rahalahiny. Zava-dehibe amin'ny kristiana ny olombelona satria ao amin'i Jesosy izy. Paoly ndray maka dia niteny manao hoe ninitsy nahafantatra zavatra hafa teo aminareo mihitsy aho, afa-tsy Kristy voaombo tamin'ny hazo fijaliana. Toy miteny Paoly manao hoe fantatro ny tantaram-piainanao,
toy miteny Paoly manao hoe fantatro mihitsy koa ara ny tsy nentina ataonao. Toy ny miteny Paoly manao hoe fantatro koa ny fiavianao. Toy miteny Paoly manao hoe fantatro koa ny tsy fahaizanao. Toy miteny koa Paoly manao hoe fantatro koa ny mombanao manontolo. Saingy zao tsy izany no jereko fa Kristy voaombo tamin'ny hazo fijaliana. Raha oviana reny kristianina na anana an'izany fotom-pisaina zany hoe rehefa mijery ny rahalahiny izy dia tsy ilay rahalahiny olombelona feolombelona fa ilay rahalahiny zay mitondra mariky ny hazo fijalian'i Kristy. Minitsy mijery zavatra hafa eo aminareo aho izao afa-tsy zao ihany, Jesosy Kristy voaombo tao amin'ny hazo fijaliana. Zay no hitako eo aminao. Rehefa Jesosy Kristy voaombo tao amin'ny hazo fijaliana no hitanao amin'ny rahalahinao, na amin'ny mpiara-mivavaka aminao, na amin'ny ankohonanao, de izao miova ny fijerinao azy. Manjary hafa ny fifandraisana aminy. Hotsika manao hoe manova ny fijerin'ny olona, ny rahalahiny, ny fahitany ny hazo fijalian'i Kristy eo aminy. Na minitsy mijery afa-tsy ilay hazo fijaliana, mety mivandravandra be lay maha olona lay olona, fa minitsy mijery mihitsy ianao afa-tsy ny hazo fijalian'i Kristy. Hoe maty ho an'ity olona ity Jesosy, nandrava ny hevitry ny fisarahana tamiko sy tam'ity olona ity Jesosy, de ny hazo fijalian'i Jesosy no hitako. Hotsika manao hoe rehefa ohatra ka mipetraka tsara zay lafin-javatra zay hoe miara-miasa amin'olona ianao kristianina lay olona, miara-belona amin'ny olona ianao kristianina lay olona, miara-monina amin'ny olona ianao kristianina lay olona, dia ny apetraka Paoly de izao ny apetraka saotra masina de izao manao hoe misy heviny aminao ary io olona io. Matoa entin'Andriamanitra eo anoloanao io olona io, miara-miaina aminao io olona io, kristianina io olona io, de izao misy dikany am'izay. Andriamanitra tsy nitondra olona tsisy dikany miara-miasa aminao. Andriamanitra tsy nitondra olona tsisy heviny miara-miasa aminao, fa matoa Andriamanitra nitondra lay olona izay mitondra ny maty Kristy, matoa Andriamanitra nitondra lay kristianina na ray rahalahinao eo akaikinao, de misy dikany aminao izy, na misy dikany aminy ianao. Zay rehetra zavatra zay ndraindray tsy jeren'ny kristianina fa jerivany amin'ny lafiny hoe fifandraisan'olona eto anivon'izao tontolo zao. Ny olona eto anivon'izao tontolo zao fantatsika tsara mihitsy, fa rehefa tsy ilainao de azo ifandraisana, aza mandany andro amin'ny olona tsy ilainao ianao. Teorian'ny Machiavel, ataonao inona ny andany andro amina olona tsy mitondra ninina ho anao. Zany fomba zany antsoina hoe machiavélika, teoria Machiavel. Aza mandany andro mihitsy amin'ny olona zay tsy tondra zavatra soanao, am'izay olona tsy manelingelina anao, aviavelao an'izy, aza rarahina izy, tsisy heviny aminao, tena vitany olona, vita zanak'izao tontolo zao mihitsy ny tsy miraharaha olombelona. Tsy miraharaha olombelona, de atao tohatra fiakarana izy, na koa tsy rarahina izy, atao fitaovana izy, tsy mampaninona na tambatambazana izy dia atao fitaovana sy ny zavatra tahak'izany zay hitantsika amin'ny fiainana eto ambonin'ny tany. Aza nytoejavatra any dia tiany Jesosy ovana zay mahatonga azy nampianatra antsika amin'ny alalan'ny Paoly eto manao hoe zao no izy mifandraisy anareo. Andininy fahafito. Mifandraisy anareo tahaka ny fifandraisanareo, tahaka nandraisan'ny Kristy anareo. Kristy nanaiky nifandray tamintsika. Kristy nanaiky niditra, Kristy nanaiky nandray atsika, tahaky nandray atsika. Ahoana moa nandraisan'ny Kristy atsika? Ahoana ny fomba nandraisan'ny Kristy atsika? De fantatsika tsara fa teraka tao an-tranon'omby Jesosy mba handray atsika ao anatin'ny tranon'omby. Raha miditra ao anaty fotaka ianao, ka latsaka ao anaty fotaka ny zanakao, zay mbola mandeha na mandady, tsy maintsy miditra ao anaty fotaka ianao vao afaka mamonjy lay zaza. Satria mbola kely izy, latsaka ao anaty fotaka izy, na latsaka ao anaty rano izy, tsy azonao antsoina hoe avy ety satria izy mbola tsy azony fomba fiteninao. De tsy maintsy miroboka ianao, de zay koa nataony Jesosy. Tsy maintsy nidina tetỳ tany Jesosy mba haka-tsika tao anatin'ilay fotaky ny zao tontolo zao, satria tsy manana hery ahafahana mijoro intsony itsika, tsy ahafahana herim-panahy, herin-tsaina, ahafahana miala intsony ao anatin'ilay fotaky lay mandrevony zao tontolo zao isika. De hoy Paoly eto manao hoe tahaka an'izany nandraisan'ny Kristy anareo zany, no ka andraisanareo koa ny rahalahinareo, na mifandraisa am'izany toe-tsaina zany. Roa ihany ndre hijanona antsika satria mazava ny tenin'ny Paoly am'ty toko fahatelo ambin'ny folo ty ny am'izay endrika andraisantsika ny hafa. Voalohany de zao izy amin'ny andiny fahatelo ambin'ny folo io, andiny voalohany.
Isika zay matanjaka de tokony hitondra ny fahalemeny malemy. Isika zay matanjaka de tokony hitondra ny fahalemeny malemy. Tsy hoe rehefa miova kristianina ny olona de matanjaka daholo. Tsia. Tsy hoe rehefa tonga kristianina ny olona de malemy daholo. Tsia. Fa rehefa kristianina ny olona de zao, mandray an' Jesosy izy. Fa mety misy zavatra tsapanao mampalemy azy. Mety misy zavatra kosa tsapanao mampatanjaka anao. Samy manana ny mampatanjaka azy sy mampahalemy azy ny olona rehetra. Tsy misy olona matanjaka amin'ny lafiny rehetra zany. Tsisy an'izany. Marina fa Paoly ny teny ray maka manao hoe mahay ny zavatra rehetra amin'ny alalan'ity lay ty aho. Tsy hoe matanjaka amin'ny zavatra rehetra fa mahay zavatra rehetra amin'ny alalan'ilay ty aho. Manapetra zany zay mety ho tazaka atsika ary mahatonga atsika malemy amin'ny lafiny zavatra sasany ary matanjaka amin'ny lafiny zavatra sasany. Matanjaka ry Petera ara-pinoana fa izao be torimaso fatatsika zany. Nentin'i Jesosy niary torony vavaka de tsy nahavita niary torony vavaka akory izy. Malemy teo anatrihan'ny torimaso vizaka. De hoy Jesosy taminy, ndry zato ianareo, ny fanahy mety ihany nofony tsy manaiky. Nanaiky ilay fahalemeny reto mpianatra reto Jesosy. Niraisiny reto fahalemeny mpianatra reto. Niekeny Jesosy lay fetran'ilay mpianatra. Ary mahatonga amin'ny Paoly eto miteny hoe tahaka an'izany nandraisan'i Jesosy an'izany fetra zany. Be deaibe ny endrika isehon'ny fahatanjahantsika ry havako. Mety matanjaka ara-bola, mety matanjaka ara-tsaina, mety matanjaka ara-pahalalana, mety matanjaka ara-pahasalamana, mety matanjaka amin'ny lafiny zavatra maro samihafa, ary mety hafa, mety betsaka koa ny isehon'ny fahalementsika. Mety malemy ara-bola, mety malemy ara-pahalalana, mety malemy ara-pahasalamana, mety be deaibe. De hoy Paoly manao hoe ny olona de izao, nininy Jesosy natao akaikinao mihitsy zany olona zany mba handrefesany ny aminy hoe mahay mandray olona ve, mahay manaiky ve ianao sady tsy manaiky. Nininy Jesosy nety natao aminao hiara-miasa aminao ny olona farofo ohatra. Nininy Jesosy navelany tompo, navelany hiara-miasa aminao ny olona atao hoe ny olona sahirana, ny olona tsy manam-bola. Nininy Jesosy nalefa hiara-miasa aminao ny olona tsy avara-pianarana fa mety ho marefirefo ara-tsaina, tsy mahana fahalalana feno tahaka anao. Na mety ho nininy Jesosy nalefa hiara-miasa aminao koa mifanohitra amin'izay ny olona mana-tsaina be. Mety ho nalefa ny Jesosy hiara-miasa aminao koa ny olona mahay mamoron-javatra be. Mety nininy Jesosy nalefa hiara-miasa koa ny olona mahana fahalalana ambony be. Zany rehetra de mety ho nini hoe tsy mety fa nininy Jesosy. De hoy Jesosy manao hoe aoka ny matanjaka hitondra ny fahalemeny malemy. Tsy hain'izao tontolo zao zany. Tsy hain'izao tontolo zao zany hoe ny matanjaka no mibaby ny malemy. Nen'izao tontolo zao ny malemy esory. Fa manjary misintona ny matanjaka ka mangena, ka manjary mampihena ny hafainganam-pandeha. Ny matanjaka efa matanjaka ho izao tontolo zao. Ka raha vohatra ka mbola mibaby ny malemy izy de tsy maintsy miara-malemy izy ireo. Fa zao noho izy ajanony ny malemy de ny matanjaka vidiana. Hoy Jesosy amin'ny alalan'ny Paoly eto manao zao noho izy raha miara-monina ianareo de zao. Mba hahatonga anareo hanana fanantenana, mba hahatonga anareo hanana fifaliana de zao. Aoka ny matanjaka hitondra ny fahalemeny malemy. Ekeo ny fahalemeny namanao. Ekeo ny fetrany. Meteza handefitra aminy, meteza handray azy, meteza hitrotro azy, meteza hibaby azy. Zany rehefa koa malala ny fifandraisana kristianina. Atao vohatra fotsiny. Ataovy hoe ao anatin'ny fianakaviana, vaovao zao ny taona, na hifarana ny taona, mba miara-mifaly ny fianakaviana. Inona ny fomba ifalentsika fianakaviana? Andao hanao cotisation na hanao tsy paipaika. Eny ary tsy paipaika de zao. Ohatrin'ny avy no entina isam-pianakaviana. Samy mitondra raha etsy avy isam-pianakaviana. De vita amin'ny fety anaovana fety raika amin'ny 30 Desambra na anaovana fety ny taom-baovao na Krismasy. Raha etsy avy isam-pianakaviana. Eny ary, ahoana moa? Raha ohatra ka mitovy taona ny fidiram-bola de azo atao zany. Ataon'ny taona hoe tokosira izany. Fa mety misy anke amin'ny fianakaviana tsy manana raha etsy. Fa 3 alina ny ananany. Saingy zao lay matanjaka tsy mety hitondra ny fahalemeny malemy. Ndraindray ary le matanjaka miteny mihitsy manao hoe fa efa fahaviana koa ary zany efa herintaona melonga efa fantatro zao fa fivoriana foana isaky ny taom-baovao. Nahoana ro tsy mba nampirina teny melo, nahoana ro tsy mba efa fantatro zao ihany samy misy amin'ny raha etsy hafa efa fotoana de fotoana.
Avako zay le hoe tsy mahay mitondra ny fahalemen'ny malemy. Ekena fa mety efa niomanana fa izao move fantatra hoe mety misy lafinjahatra maro samihafa nge mahatonga lay olona tsy afaka mandoa e. Zay le hoe ny matanjaka tokony mitondra le mandoa etsy maromaro ve move tena sao de misy afaka mandoa 10 sy ray etsy de mba mandoa 10 indray ny hafa. Izay toe-tsainy zay afaka malala ndraindray ny mahatonga ny fikambanana tsy maharitra satria ny cotisation de ndraindray atao tokosiry zaraina manta hoy ny tolo ka rehefa mizara manta de zao tsy mitovy, misy ny manambe misy ny tsy manana. Ary zay ny mahatoantsika hoe tiany Paoly takatritsika eto manao hoe meteza re hitondra ny fahalemen'ny malemy. Ka izy nge manararoatra fotsiny, ka izy nge manana fa fetsifetsy, ka izy nge zao zay misy tokoa. De zay mahatonga ny Paoly miteny aoka ianao iny tsy hijery eo aminy afa-tsy ny azy fijalian'i Kristy de ekenao ny andray azy, de ekenao ny andefitra aminy. Afaka malala tsy misy fiarahamonina vanona, tsy misy fifandraisana vanona eo ampino na am piara-mivavaka io na amy fianakaviana io raha vao tsy manaiky imatanjaka hitondra ny malemy efa samy kristianina io. Fa ny faharoa de hoy Paoly amin'ny andiny ny faharoa ihany, aoka isika rehetra samy hitady zay hahafaly namatsika. Zany hoe ny fifandraisana kristianina de zao tsy hoe manaiky any ianao hitondra ny fahalemen'ny namanao handefitra ianao zany andeferanao eny zay zany ny fahalemeny de mandefitra sika satria kristianina izy, satria minitsy mijery afa-tsy ny azo fijalian'i Kristy eo aminy sika ary minitsy mijery afa-tsy ny azo fijalian'i Kristy mihitsy isika fa izao aoka hitondra fifaliana ho an'ny hafa, aoka tsy hitady zay hafalany tenantsika ihany. Matetika mantsy ny olona rehefa misakaiza amin'ny olona na mifandray amin'ny olona de zao ny fifalian'ny tena ny voalohany inona moa no antony iarahako aminao raha tsy mba hitondra fifaliana zavy andeha ivory andeha hanao cotisation andeha hanao sortie nefa tsy ny fifaliana ho aho no andehanako any fa ny fifaliana ho anao de hoe Paoly zay mihitsy no izy. Ny fifandraisana kristianina de zao makatahaka any Kristy. Jesosy nga teto ambonin'ny tany moa nitady fifaliana ho an'ny tenany. Tany an-danitra nge Jesosy, nioby azy daholo ny anjely. Tany an-danitra nge Jesosy, tany amy toeram-boninahitra. Faly nge izy tany. Fa nidina teto ambonin'ny tany izy mba hampifaly antsika, hitondra fifaliana ho antsika, fa tsy hitondra fifaliana ho an'ny tenany. Tokonona izy teto. De hoy ny mpakafana tamy manao hoe miteneny ianao tonga mofo io vato io. Zany ataovy zay mba mahafinaritra ny fifalianao ety ambonin'ny tany ianao fo Jesosy tsy zava-dehibe zany mamadika ny mahatonga ny mofo tonga vato zany tsy manjary lasa mampifaly ny tenako aho Jesosy. Ahoana no ampiasako ny fahefako hampifaly ny tenako? Jesosy tonga ety ambonin'ny tany tsy hitady fifaliana ho an'ny tena, tsy tonga ety ambonin'ny tany izy hitsangatsangana fa tonga tedy ambonin'ny tany izy hamonjy ny very mba hanantsika fifaliana. De hoe Paoly manao hoe zao no izy aoka ho tahak'izay koa ny toe-tsainao rehefa mifandray amin'ny namanao anao move anao manaiky hitondra fifaliana ho an'ny namanao, manaiky hoe tsy ny fifaliana tsy manao zay hahafaly ny tena ihany, aoka sika rehetra samy hitady izay hahafaly ny namantsika. Krismasy afaka andro vitsivitsy avako ndao hanova fifandraisany, ndao hifandefitra ary mandrak'izany ndao mba hitady zay hoe ahoana ny ataoko mba hahafaly an'ireto mpianakavy ato an-trano reto, hahafaly any dada sy neny, hahafaly ny zanaka, hahafaly ny ray tampo, inona ny atao mba hahafaly azy. Zay ny dikan'ny Krismasy. De misy moa manolotra cadeau, manolotra fanomezana, manolotra zavatra maro samihafa. Fa misy koa ny mifanohitra am'zay mila ady, ndraindray rehefa mivory de lasa miady, lasa mifamaly, lasa miteraka orana, lasa vaky indray le fihavanana efa mba nety teo. De afaka malala matoa nomen'ny tompo antsika ity perikopy ty am'ty volana desambra akaiky Krismasy sy farany taona ty de ho anao. Ny afatra de zao, ny afatra ho anao de zao mba mahaiza mifandray, hisoro ny fitiavan-tena, mandefera, fohano ny tenanao zay mety ho ampoponao am'izao taona farany zao, fohano zany tahaka ny nanekeny Jesosy anafoana ny tenany mba hahatsara ny fifandraisanareo ary meteza tsy vitan'ny hoe andefitra fa meteza hikaroka mihitsy ary
zay afaly ny namanao. Raha manao zany ianao de zanak'Andriamanitra. Raha manao zany ianao de mitondra fanantenana ho an'ny tenanao. Raha manao zany ianao de mitondra fanantenana ho an'ny mpiarabelona aminao. Raha manao zany isika menakavy de zanaky ny fanantenana. Hivavaka isika. Jesosy misaotra anao zahay noho ny amin'ny teny zay azonay novakina, manova ny fomba fijerinay ny namanay, manova ny fomba fijerinay ny mpiarabelona aminay, izahay manaiky ho fitaovany hitondra fifaliana ho azy ireo, izahay manaiky andefitra hitondra ny fahalemen'ny namanay. Tompo, nandray mitarain'izay hitanao reny, nandray ilaokivy tsy mahazaka ny fahalemen'ny hafa. Amindreo fo zay Tompo, mihoerim-panahy amizao taona madiva ifaran'izao amizao krismasy avakandro vitsivitsy zao, de amindreo fo zahay ataovy mahazaka ny fahalemen'ny namanay. Aza velanao mampivandravandra ny fahalemeny ka hanala-baraka azy. Aza velanao mampivandravandra izay tsy ampy eo aminy ka hanjary hitondra fahoriam-panahy ho azy. Fa omeo anay Tompo ny toe-po miara-mitondra ny fahalemen'ny namanay, de mpitondra fifaliana ho an'ny mpiarabelona aminay koa zahay. Fangio zay Tompo amizao krismasy zao, ataovy meona aminao, diovy ny fonay mba tsy handary foana aminay ty krismasy ny taona 324 ity. Amasino zahay, feno fiadanana. De manome voninahitra anao zay Tompo satria tsapanay fa teo ankilany mandrakariva ianao, teo aminay mandrakariva ianao. De atolotra ianao ny voninahitra amizay rehetra iainanay sy misy atafinao anay. Momba anay Jesosy ary mitoera mandrakariva aty anatinay. Jereo ireo marary, jereo ireo nidonany manjo, jereo ireo namoy avadina, ampahirezo izy ireny Tompo. Jereo ireo havanay zay mandalo fahasahiranana amin'endrika maro samihafa, ampahirezo izy ireny Jesosy. Amin'anao Jesosy. Amen.